Ilaza ny heviny momba ny fanafoana ny prefektorany polisy eto Antananarivo. Ny hetsika karakarain'ny timma ho tanterany etsy Mahamasina ihany koa i Alain Andriamseza. Nanambara ity mpanao politika ity fa mbola voatazona hatreto ny daty ny 8 Jolay ary tsy miova ihany koa ny toerana. Tsy mbola nisy ny fanambaran'ny timma anafoana ny hetsika etsy amin'ny kianjabeny Mahamasina hoy Alain Andriamseza. Nosoritany fa mbola voatazona hatreto ny daty ny 9 volana Jolay izay nanasan'ny timma ny hery samihafa eto amin'ny firenena, ao anatin'izany ny mpanohatra izay vao avy nanatotosa hetsika tetsy amin'ny ilay votel Andavamambo. Mahagaganay ny fanasana hoe ny fanoherana no atahorana fa sao dia malakorotana nanao ny fanoherana tany amin'ilay votel tsy nisy korotana mihitsy nandeha araka tokony izy ary tsy nisy disadise ary nanao koa ny ASVM tany Tuléar ohatra ny tsisy korotana fa tsy ireo olona izay nitabataba hoe tsy nahazo vola izay angamary izany no raha tokantrano tsy miditra amin'izany tsika. Ny mpanohitra hatreto dia tsy manana toerana eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Nilaza i Alain Andriamseza fa anisany horesahana ao anatin'ny feonamben'ny mpitarika ny mpanohitra izay ho tontosaina ny herinandro avy izao ny momba io. Mana fetsiketsehana indray tsika ionan'ireo lehibe ny mpanohitra rehetra sy antoko ny mpanohitra sy fikambanana mieritreritra fa manohitra tsy manaiky ny zavatra misy tsony ary tsy manaiky n'izao fahantrana mafy izay mahazo malagasy zao. Arak'izany dia isy amin'ny herinandro iny ny fivoriam-ben'ny mpitariky ny fanoherana eto Madagasikara.